Voly am'izay sihatry ny rahampirenena izay hatrany manohana ny fanovana ny lalam-pandrenana ny filompanorona ny antoko MFM Andriamatoa Manandafy Rakotonirina saingy no amarininy fa tsy fotoanan'izany izao fa tokony aoriany ny fihaonana tampony francophonie no andinihana izany. Vola Ravoavy hatrany no mitatra ny vaovao. Le apatsivana zany fa vakoroa ny Hervel tamin'ny fotoana iny. De Nervel Salama lasa nitarika ny dissoute iny fa izay Hervel Madagasikara tsy teny izay tsy nanaiky an'iny izay niady varotra niresaka tamin'ny Ratsiraka de nametraka Razanamasy ho Premier Ministre ka raha voateny Razanamasy tamin'ny fahasivin'ny volana roa de lasa zareo fahafolo volana roa nakeny avoloa fa hoe lasa ny MFM sy Ratsiraka ny fahefana zay no anisany nanohitra ny zareo nakeny any efa nomankomanina taloha ihany izy io nomankomaniny zareo zany fa tsy hoe tapitapiky eo akory fa efa hitakitany zareo hoe ny zavatra mitrangany de votsitra very izy raha ohatra tsy misy ny zavatra atao ka ny natao zany de hoe ndeha hanao androakan-Ratsiraka teny avoloa kanjo moa zavatra hafa no mitranga no famonoana olona alazainy gazety am'izao fotoana zao misy olona hatramina 100 maty naratra betsaka ny toy ny tantara tafapetraka amin'ny gouvernement Razanamasy dia natao ny convention de 31 octobre zay natrehan'ny FFKM sy ny miaramila de ny Hervel Rotota sy ny olon-Ratsiraka ny RMA zany zay ny olona nivory tao nametraka ny nanamafy ny tetezany mitatarina Razanamasy zany. Razanamasy zany mijanona Premier Ministre de haute autorité de l'État Jafy Albera de ny Kresy izay sy pasteur Andriamandato Kresy comité pour le redressement économique et social izay sy pasteur Andriamandato de aveo natao ny forum régionaux momba ny constitution natao ny forum national de natao ny référendum zay vao tonga ny fifidianana filohan'ny république.